ry afaka malala rehetra amin'ny tompo ity alady ity dia alady izay natokan'ny fiangonana iaraha mivavaka sy itondranam-bavaka ny fikambanan'ny mpiasan'ny fahasalamana eto amin'ny fitandremana misy antsika ary koa alady izay iarahantsika mivavaka araka ny fanaon'ny fiangonana ho an'izay malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika Jesosy Kristy tompontsika amen. Andeha iombona amin'ny salamo fahaenina amby sivifolo isika amin'ny fiderana an'Andriamanitra. Salamo fahaenina amby sivifolo ny andininy enina voalohany ary isika mianakavy no miara-manonona zany salamo zany ho fiderana an'Andriamantsika amin'ny alalan'ny mpanao salamo ka ambaratsika zany manao hoe miraha firam-baovao an Jehova, miraha ho an Jehova ary tany rehetra, miraha ho an Jehova misaora ny anarany. Lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly, ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony, fa lehibe Jehova ka mendrika io dia rainy indrindra, sady mahatahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinotsinony, fa Jehova ny nanao ny lanitra, fa mirapiratana sy voninahitra no anatreny, hery sy fahatsata no ao amin'ny fitoerany masina. Amen. Andriamanitra mpanjaka tsy toy ianao, tsy tratry ny saina ny herinao. Andriamanitra mahagaga ianao, fa na dia mipetraka any amin'ny lanitra ny lanitra aza ianao. Avo sy manerinerina ny misy ianao dia mijery anay ianao.
mamindra fo aminay ianao, ary zany no hitoriana ny filazantsaranao, ka nandre zany filazantsara zany zay, efa nandray zany zay, efa nanaiky zany zay, ka dia tonga eto anatrehanao miombona amin'izao fanompompivavahana masina zao, mivavaka aminao Andriamanitra, mitodika aminao. Efa niatrika ny fiainanay zay nandritra zay herinandro zay, be ny zava-manahirana, misy zavatsarotra ny lalovan'ny fiainana, misy koa nefa ny mahafaly. Reny rehetrireny entina eto anatrehanao ry Tompo Andriamanitra eo, noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao zay efa maty hamonjy anay, dia sahinay ny manatona anao, sahinay ny milaza aminao ny manahiran-tsainanay, ny fifalianay. Ary zany rehetra zany no mahatonga anay eto amin'ity toerana masina ity, mba handray ny fitahiana ao Andriamanitra, mba hisaotra anao noho ny amin'ny soa rehetra efa nomenao anay nandritra zay herinandro zay, ny amin'ny fikarakaranao ny isam-pianakaviana, ny isam-batan'olona, ny fiantranao anay, ary tsy nitsahatra ny fiantranao, dia ny fahasoavanao no nahatoy anay ry Tompo. Manomponao raha manao zao fanompompivavahana, dia tsy tonga hanao ny fomba mampanao mahazatra fotsiny ihany, fa tonga hiaona amin'Andriamanitra, handray ny tenin'Andriamanitra, hiova eo anatrehanao Andriamanitra, handray ny fiadananao. Koa meteza Tompo, antrika izao fanompompivavahana zao ianao, aroka ny fananao masina hiasa mahery eo amponay mpanomponao, ka tsy ny masonay sy ny sofinay ary ny vatana ihany no manatrika sy miaino ary mahita izay ataon'Andriamanitra, fa ny fonay dia hanaiky fa ianao no Andriamanitray, ary ny fonay dia hanaiky fa te hanova ny fiainanay ianao, ka ny fanompompivavahana isan'alady dia tsy ho fahazaranay, fa tena ho fiovam-piainana ho anay sy ny ankonanay ho an'ny fiangonanao koa zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no hivavahanay toy zany, dia raina sy ankalazaina ny voninahitra ao Andriamanitra, ny fiadananao apetrao amin'izao fiangonanao masina zao, miaraka amin'ny mpiasa ny fahasalamana. Sotra Tompo, amen. Petraka ny fiangonana. Fiatjava-maneno ary aoka sokafana ny varavarana, azaho ny diso fitirana miditra. Ao anatin'izany nareo ao amin'ny mpiasan'ny fahasalamana dia miomana ho amin'ny fampianarana. Miarabantsika amin'ny anaran'ny Tompo indray izay mpiasan'ny fahasalamana. Amin'ny 10 minitra tolotra ho anay androany moa zany dia entina mahaliana fanontaniana anankiray zay. Matetika maro olona mametraka an'ity fanontaniana ity. Fanontaniana dia hoe hafiriana ao aorianany mahalany datin'ny fanafody anankiray no mbola azo hohanina ny fanafody. Ny antsika mahaliana azy aloha amin'ny voalohany indrindra dia mety ho azavaintsika vetivety hoe inona moa ny mahafanafody ny fanafody. Fanafody dia misy singa maromaro ao anatiny. Misy ilay singa anankiray mahatena fanafody azy, ilay ilaina zany, ary misy kosa singa hafa maro izay entina hanatsarana ny bikany na entina mba hampisy tsiro anazy. Ka atao hoe lany daty ny fanafody anankiray raha aoriany tao amin'ny fikarohana tamin'ny fanamboarana azy, dia simba ny 10 isan-jato ilay tena atao hoe singa mahafanafody anankiray.
simba folo isanjato amin'le izy a dia iny le daty a mahalany daty azy. Ary amin'izay fotoan'izay a dia misy tranga anankiroa mety iseho a rehefa lany daty a le fanafody, zany hoe simba le folo isanjato a matena fanafody ale fanafody. Voalohany amin'izany a dia mety tsy handaitra ntsony a, tsy hoe mety fa tena tsy mandaitra ntsony le fanafody. Izany hoe raha toka fanafody fampidinana tosi-dra ohatra dia tsy hampidina tosi-dra ntsony zany izy a, ka mety hampiakatra tampoka ny tosi-dra ka hampidy-doza. Ohatra hoe fanafody a hoentina ho an'ny diabetika ohatra zany, hampidinana ny tany siramamy a, dia tsy hanao an'izay ntsony izy ary mety hampidi-doza ihany koa. Faharoa a mety a tsy tondra soa ntsony le fanafody a fa vadika pozina mihitsy le izy. Ny antibiotika moa tena matetika manao an'izay a, tsy fanafody ntsony le izy a fa lasa pozina mihitsy a, ka mifinanana azy a dia tena mampidi-doza. Ka inona ary a tokony izay zany mamaly an'le fanontaniana hoe hafiriana ao aoriana mahalany daty ny fanafody iray a ny azo hohanina izy a, dia mivaliny a dia tsy azo hohanina mihitsy ntsony izy a vao lany daty. Ka inona ary zany a tokony ataontsika? Zavatra anankitelo fotsiny a tokony ataontsika amin'izany. Voalohany a tsy ampidirina ao an-trano mihitsy a ny fanafody lany daty. Ka noho izany a tokony tsy azo atao a mividy fanafody a eny rehetra eny, indrindra eny amin'ny tsena kely mividy fanafody a pilina kely anankiroa izay tsy hay akory momba azy a, hoe tamin'ny noviana no namboarina, tamin'ny noviana nefa lany daty a, le fanafody tena vidinao tokoa ve io vidinao io a. Vidy an'ireny eny amin'ny tsena kely zany a tokony tsy atao a. Na misy koa amin'ireny a soloin'le mpivarotra ny daty eo amin'le izy, satria hita amin'ny efa lany daty a ka tsy ka ho very vola izy dia soloiny fotsiny le daty. Faharoan'izany a tsy azo atao a mitahiry a fanafody lany daty a ao an-trano. Mety misy fanafody tsika mety mampiasa fanafody a maromaro ao an-trano a mba jereo ihany ny daty a hoe mbola azo hohanina ve a sa efa lany daty a. Raha efa lany daty izy a dia avahana amin'ny rehetrarehetra izay mbola ampiasaina. Fahatelo a fanafody lany daty rehetra sy ny fanafody efa simba ihany koa dia tsy ariana any amin'ny douche na any amin'ny toilette. Tsy azo ariana any amin'ireny toeran'ireny izy a. Tsy azo alevina ihany koa hoe misy fanafody maromaro ato aminazy dia tsy hitako izay dia aleviko ato amin'ny tany ato, satria mety manimba ny tontolo iainana izy ireny a, satria produit chimique ny ao anatin'izy ireny. Tsy azo atao ihany koa manary ny fanafody a any amin'ny fako a andavanandro, satria ny fakontsika andavanandro ireny a mbola tsy fako izy ireny a amin'ny olona sasany a fa mbola misy maka anazy. Fahatelo a izay fanafody rehetra tsy ilaina sy efa lany daty a dia aterina fa tsy hoe averina midy a, aterina any amin'ny pharmacie fa nefa misy lalana manokana natao an'izy ireny, hoe misy lalana manokana hoentina simbaina sy ohatr'izay a amin'ny tokony fanaovana azy. Ka izay ny torohevitra hoentina hampiasa amin'ny fahasalamana atsika androany. An'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Andeha hiomana hitsaina ny ten'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny hira voalahatra. Misy maro ao an-tsaha mitarana ka entony jero baka ze mba misy atoandrona marana mamansinna renia indrolo marobe no maniry mafiwe mamidena makaty itondray paibolo
Iaramaky sy eniny teny soratra masiny tsika riavana arak'izay voalahatra boky ny nomery toko 9 andininy 7 ka hatramin'ny 4 filazantsara araky nanoratany lioka azy filazantsara araky lioka toko 10 andininy 1 ka hatramin'ny 12 ary asan'ny apôstôly toko 9 fahavalo ka hatramin'ny 12 ivavaka isika angataka ny fanamasina. Misaotranao zay Andriamanitra noho ny teninao zay mana ataonao manoloana anay isan'andro. Iarana mamaky ny teninao ary zay ankehitriny koa fanamasino momba ny teny hitombohanay hatrany amin'ny finoananao Jesosy Kristy Tompo ary ahafantaranay ny tena sitraponao Andriamanitra zay ambara aminay dia aoka hitondra fiavoazana amin'ny asa fanompoanao anay Andriamanitra. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe mitenena ny fiangonana ka lazao hoe miatatsy hanodidina n'ilay Kora sy Datana ary Abirama. Dia nitsangany Mosesy ka nakeo amin'ny Datana sy Abirama ary nanaraka azy ny lohan'ny Israely. Dia niteny tamin'ny fiangonana izy ka nanao hoe miala amin'ilay ireo olon-dratsy ireo ka aza mikasika izay azy akory fandrao aringana koa ianareo noho ny fahotany rehetra. Dia niataka ny olona mba tsy eo akaikin'ilay Kora sy Datana ary Abirama. Ary Datana sy Abirama nivoaka ka nijanona teo anoloana ny varavaran'ny lainy mba ny vadiny sy ny zanany lahy ary ny zanany madinika. Dia hoy Mosesy, izao no ahafantaranareo fa Jehovah no naniraka ianao ireny asa rehetra ireny fa tsy avy tamin'ny saiko izany. Raha maty toy ny fahafatin'ny olona rehetra eo olona ireo navaliana araka ny fahamaliana ny olona rehetra izy dia tsy Jehovah no naniraka. Fa raha hanao zavatra vaovao kosa Jehovah ka hisokatra ny tany ary hitelona azy mba amin'izay azy rehetra ka ho latsaka velona ny amin'ny fianan-tsihitsy izy dia ho fantatrareo fa efa nandaniny Jehovah ireo lehilahy ireo. Ary rehefa tapitra voalazana izany teny rehetra izany dia nivavany tany izay teo ambaniny, eny nisokatra ny tany ka nitelona azy sy ny ankohonany mba amin'ny olona rehetra izay ihany koa ary ny fananany rehetra. Dia latsaka velona ho any amin'ny fianan-tsihitsy izy mba amin'izay azy rehetra ary ny tany dia nikatona taminy ka fongotra tsy ho amin'ny fiangonana intsony izy. Ary ny Israely rehetra izay nanodidina azy dia nandositra noho ny fidradradradrany fa hoy izy andao hitelona antsika koa ny tany. Amen. Ary noho ny afaka izany ny tompo nanendrolona hafa koa dia 7 lahy ka naniraka azy tsiroaroa hialohany amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay efa lehany. Ary hoy izy taminy, be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy, koa amin'izany mangataha amin'ny tompon'ny vokatra mba handehana ny mpiasa hamoro ny vokatra. Mandehana indro izao manaraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambodia. Aza mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa ary aza miarahaba olona koa eny an-dalana. Ary izay trano hidiranareo dia lazao aloha hoe fiadanana ho amin'ity trano ity. Ary raha misy zanaky ny fiadanana ao dia hitoetra ho amin'ny fiadanana tonononareo, fa raha tsy izany dia hiverina ho aminareo ihany izany. Ary mitoera ho amin'izany trano izany ka mihinana sy misotroza zavatra omeny, fa ny mpiasa mendrika azo ny karamany. Aza mifindrafindra trano. Ary izay tanàna hiakaranareo ka hamandray anareo ny olona
dia hano izay zavatra aroso eo anoloanareo ary sy trano izay marary ao ka lazao amin'ny olona hoe efa mbiakaiky anareo fanjakan'Andriamanitra. Fa izay tanàna iakaranareo ka tsy mandray anareo kosa ny olona dia makanesa eo amin'ny lalambe ka lazao hoe nivovoka ny tanànanareo aza izay miraikitra amin'ny tongotray dia efa fanay ampanganareo. Nefa aoka ho fantatrareo fa efa mbiakaiky anareo fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa no amin'ny Sodoma amin'izany andro izany noho ny amin'izany tanàna izany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Paoly niditra tao amin'ny sinagoga ka niteny tamin'ny fahasahina dia niady hevitra 3 volana ka nampanaiky ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha nikiry biby ny sasany ka tsy nanaiky fa niteny ratsy izany fampianarana izany teo imason'ny olona maro dia niala tamin'ireo izy ka nitondra amin'ny mpianatra nitokana dia niady hevitra isan'andro tao amin'ny trano fampianarana ity rano. Ary naharitra 2 taona angiarangidina izany ka dia nandre ny tenin'ny tompo izay rehetra nonina tany Azia na Jentilisa na Jiosy. Ary ny tanan'i Paoly nanaovan'Andriamanitra fahakakana lehibe maro ka dia ny mosara sy ny fianoron'akanjo teny aminy no nentina atao amin'ny marary dia sitrana ny aretiny ary nivoaka ny fanahy ratsy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Mpitsanganana no hitsenantsika ny toroteny amin'ny hira voalahatra ry avaka malala. Yesana bamuzio isauretiza abeiza ivukata vavitinimana ide tutunga iza ivavaka Anulutra ritenana iasauana imbinunani raka nifemia mami Ipetraka ny fiangonana. Anio alahady izay hiarahan'ny fiangonana amin'ny mpiasan'ny fahasalamana dia miarahaba manokana ny mpikambana rehetra ao amin'ny mpiasan'ny fahasalamana ho aminareo any fiadanana. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainao eo, misaotra anao zahay satria tsy mitsahatra miteny aminay ianao ary mariky ny fitiavanao anay izany. Ampafantatra anay ny amin'ny teninao ianao, ny amin'ny mahampanomponao anay, ianao no maniraka anay hanatanteraka ny asanao ary tsy vitany hoe maniraka fotsiny fa ny manome torohevitra, manome torolalana mba hahafahanay manatanteraka izany asanao izany. Koa ampangino feona rehetra izay tsy avy aminao fa omeo anay kosa ny fanenao masina hiasa manan-kery aty anatinay mba handraisanay ny teninao ary ompiain'ny mpangatoa zahay ka hampiatra izany tenao amin'izany eo amin'ny fiainanay manontolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo no anaovanay mivavaka. Amen.
Ny lioka toko 10 andiny voalohany ka hatramin'ny 12 no angalana ny afatra omeny tompo atsika amin'ity alahady maraina ity. Lioka toko 10 andiny voalohany ka hatramin'ny 12 izay efa novakina tamintsika teo ihany. Mbola tsy afa-po ry havan'i Jesosy noho ny olona marobe mbola ao anatin'ny aizina. Ary ity lioka toko 10 andiny voalohany hatramin'ny 12 ity dia ao anatin'ny ilay lioka toko 7 andiny 15 andiny faraka amin'ny 10 ka hatramin'ny lioka toko 7 hatramin'ny 20 izay milaza ny fialan'i Jesosy tao Galilea ary mizotra ho any Jerosalema. Araka ny nambara teo dia mbola tsy afa-po tamin'ny asa i Jesosy fa mbola marobe ireo mbola tokony ho afahana izay miaina ao anatin'ny aizina. Koa na dia vao homana andeha ho any Jerosalema azy izy dia mbola tianao ny zavatra izay azony atao ihany mba aharenesan'ny olona rehetra ny filazantsara. Noho izany dia nandefa olona 70 izy mba hanampy azy amin'ny fitondrana filazantsara amin'ny toerana rehetra mbola tsy nahare izany. Mamperitreritra tokoa raha ny isan'ny olona voalaza eto no heverina. Satria hitantsika ny amin'ny testamenta taloha fa nifidy 70 misesy mba hanampy azy amin'ny asa fitsarana izay nataony. Ao koa ny hevitra tamin'io fotoana io fa 70 no isan'ny firenena rehetra ao amin'izao tontolo izao. Ary ambara eto fa naneraka 70 i Jesosy. Ambara amin'ity filazantsara araka ny lioka ity ary ny fomba nanarahan'i Jesosy ireo mpianatra 70 ireo sy ny toro-hevitra na toro-lalana nomeny azy ireo. Hitantsika eo amin'ny andiny voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo ny fomba nanarahan'i Jesosy ireo mpianatra 70 ireo. Ahoana ary voalaza eo amin'ny andiny voalohany sy faharoa andeha isika rehetra hiara-maka izany. Dia ny andiny voalohany sy faharoa vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary noho ny avaka izany ny tompo nanendr'olona hafa koa dia 70 ka naneraka azy tsiroroy aloha azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay efa nalehany ary hoy izy taminy be mivokatra fa nimpiasa ny vitsy. Koa amin'izany mangataha amin'ny tompo vokatra mba hampandehana mpiasa hamory ny vokatra. Voambara eo amin'ny andiny voalohany ravana fa ny tompo mihitsy no manendry olona anatanteraka ny asany. Ary rehefa notendreny dia nirainy ho any amin'ny tanàna rehetra izay efa ho alehany raha mba hampandehana ny mpiasa hamory vokatra. Araka izany dia mampirisika antsika angataka amin'ny tompo ny tenin'Andriamanitra eto mba hanomezany mpiasa hamory ny vokatra. Azony natao ny nandefa mpiasa betsaka na dia tsy mivavaka ny amin'izany aza isika. Kanefa eto dia asainy mivavaka isika, asainy mangataka isika mba hanomezany mpiasa hamory ny vokatra. Asainy mivavaka isika mba ho maro ny olona alefa hamory ny vokatra. Inona tokoa moa no mitranga raha tsy ampy ny mpiasa amin'ny fotoana fiakarana vokatra? Betsaka be ny vokatra ratsy mety ateraka izany. Ho very ny apahany amin'ny vokatra. Ary raha very ny vokatra dia satria tsy mangataka mpiasa ampy ho amin'izany ny olona izay nasaina nangataka. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, amin'izao alahady natokana hitondranam-bavaka ny fikambana mpiasa amin'ny fahasalamana izao. Tena miraharaha tokoa ny amin'ny vokatr'Andriamanitra ve isika. Tena miraharaha tokoa ny amin'ny vokatr'Andriamanitra ve isika. Tena miraharaha ny fanahin'ny olona manodidina antsika ve isika. Miraharaha ireny olona mitady famonjena ireny ve isika. Ireny olona marary, ireny olona fahadiran'ovana ireny ve isika.
tsarovy fa raha miresaka hoe fitsaboana isika na miresaka ny mpiasan'ny fahasalamana dia milaza hoe ireny a dia manana andraikitra manokana eo amin'ny olona marary ary tsarovy fa ny marary dia marobe ireo karazana aretina mahazo ny olona raha miresaka hoe marary isika koa eto ny tenin'Andriamanitra dia mampirisika atsika tena mila raha mifanain'ny olona ve isika ary tsy mifanain'ny olona irery ihany fa ny momba azy manontolo raha izany mantsy dia hivavaka tokoa isika mba hisiany mpiasa fa eo anatrehan'izany alohan'ny hamalian'Andriamanitra ny vavaka ataontsika dia aokontsika anontany tena satria manontany atsika izy hoe anisan'ny mpiasa koa ve ianao io sa mivavaka fotsiny ianao mba handefasany olo-kafa amora vokatra anisan'ilay mpiasa vonina natanteraka ny asany ve ianao sa hoe mangataka fotsiny ianao hoe tsy ampy ny mpiasa hoe vitsy ny mpiasa dia ianao angataka fotsiny sa mba anisan'ilay mpiasa ihany koa ianao vonina ve ianao anao ny asa koa eo anatrehan'izany dia hoy ny tompo ambikosy aminao hoe mandehana aloha ianao eny an-tamboly ary atombohy ny asa ianao mivavaka io izany dia izay no ambarany ten'Andriamanitra mandehana aloha ianao eny an-tamboly ary tombohy ny asa rehefa hitan'Andriamanitra ianao fa miasa amin'ny fonao rehetra sy amin'ny herinao rehetra dia hamaly ny vavaka ataonao Andriamanitra ary andefa olo-kafa hanampy anao izy amin'izany koa eo anatrehan'izany ho antsika mpikambana amin'ny mpiasan'ny fahasalamana aokontsika hiasa amin'ny fotsika rehetra hiasa amin'ny herintsika fa hanampy an'Andriamanitra isika raha mahita fa miasa tsara isika raha mahita fa manatanteraka ny asany izay napetrany tamintsika atsara sy andavana isika kristianina maro tokoa ry havana no mivavaka mba haneraka olona amora ny vokatra na hanatanteraka ny asan'Andriamanitra dia manaitra azy ireny ny valim-bavaka omen'Andriamanitra hoe eny ary izany hoe valiany ny vavaka valian'Andriamanitra ny vavaka ataony ka hoy Andriamanitra hoe eny ary fa ianao no iraiko eny ary fa ianao no iraiko koa aoka isika ho tahaka ny Isaia mpaminany reny Andriamanitra nilaza hoe iza no iraiko dia namaly izy ka nanao hoe inty aho irao aho araka ny Isaia 4:5 koa manentana antsika ary ny ten'Andriamanitra tsy vitan'ny mpiasan'ny fahasalamana irery ary ny asa fa isika rehetra izao dia mpiara-miasa mpiara-miasa amin'Andriamanitra miara-miasa amin'ireo mpikambana amin'ny mpiasan'ny fahasalamana ireo isika koa tanterao ny iraka izay nampanaovin'Andriamanitra atsika dia ny mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra mamonjy ny olona ao anatin'ny aretana ao anatin'ny fahasahiranana ao anatin'ny zavatra izay mbola mety mamatotra azy fa ankoatr'izany ry havana raha maneraka ny olon'Andriamanitra dia tsy vitany hoe maneraka fotsiny fa manome toro-hevitra manome toro-lalana hoentina manatanteraka ny asa ihany koa izy anisan'ny toro-hevitra omeny ny mpianatra ny hitantsika eto amin'ity toko 10 ity ary maromaro izy ireo fa ny osongantsika manokana dia ny eo amin'ny 15 andeha vakitsika izany 15 izany manao hoe ary izay trano idiranareo dia lazao aloha hoe fiadanana ao amin'ity trano ity ary izay trano idiranareo dia lazao aloha hoe fiadanana ho amin'ity trano ity anisan'ny fanaony jiosy rehefa miarabany hoe fiadanana ho anao ary mifanonona izany fiadanana izany ao amin'ny tokantrano izay idirana ihany koa eto no asainy Jesosy ataon'ny mpianatra ary izay trano idiranareo dia lazao aloha hoe fiadanana ho amin'ity trano ity ny fiadanan'Andriamanitra ry havana no entin'izay irain'Andriamanitra anao ny asany ho amin'ny tokantrano izay idirany
ny fiadanan'Andriamanitra no amin'ny olona izay manaiky ireny olona irain'Andriamanitra anao ny asany ireny. Satria ho an'ny olona mandray ny olona irain'i Kristy dia i Kristy ilay tompony fiadanana mihitsy no raisiny. Kristy ilay tompony fiadanana mihitsy no ampandrosoany ao amin'ilay tokantrano. Rehefa mampiditra, rehefa mampandroso ireny irak'Andriamanitra ireny izy. Fa ny mifanohitra amin'izany kosa ho an'ireo tokantrano manday ireny olona ny rain'Andriamanitra ireny. Raha tsy mandray ireny olona ireny ny tokantrano dia hiverina amin'izay nitondra azy ny fiadanana hoy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto. Tsy mitoetra amin'ny trano toy izany mantsy ny fiadanan'Andriamanitra. Ary ka ny lioka 10:5 ka hatramin'ny 7. Satria nahoana? Satria ilay Kristy, ilay tompony fiadanana mihitsy, ilay zanak'Andriamanitra mihitsy no laviny. Ary ny zava-mahagaga eto dia hoe hiverina ho an'ilay olona izany fiadanana notonona izany rehefa tsy mandray ilay olona tokony handray azy. Ry havana malalaka amin'ny tompo, ankehitriny koa ary rehefa mitety tokantrano, mitory ny tenin'Andriamanitra isika, dia marina amintsika ny nolazaina tamin'ny mpianatra tamin'izany fotoana izany. Izay mandany teny etintsika dia mandany Kristy. Andalovany fotsiny ihany ny famonjena izay entin'i Jesosy Kristy, izay tiany Jesosy Kristy ho azy. Fa ekeny Kristy kosa izay manaiky ny teny etintsika ka raisiny ho isan'ny ankonany ary mandray ny famonjena izay omeny Kristy. Koa azo lazaina fa ny zanaky ny fiadanana dia ny olona voninahitray ny fiadanana. Ny zanaky ny fiadanana dia ny olona voninahitray ny fiadanana. Ary io vaolalina tokoa io fiadanana io amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy. Arak'izany ry havana dia zava-dehibe ny fanatanterantsika ny asan'Andriamanitra. Satria sady mizara fiadanana isika ary ilay olona hitorintsika filazantsara dia mandray ny fiadanana. Koa ataontsika zava-dehibe ny fitoriana filazantsara. Tsara ho fampiara-miasa amin'Andriamanitra isika. Fa ankoatra ny fanononana ny fiadanana dia anisan'ny voaresaka eto ihany koa ny zavatra toriana na ny zavatra holazaina ankoatra ilay fiadanana teo. Voalaza eo amin'ny 7 hoe azo-trano izay marary ao ka lazao amin'ny olona hoe efa miakaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Efa miakaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Izany ihany koa ry havana no teny asian'Andriamanitra lazaina rehefa mitory ny filazantsara. Efa miakaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Izany fanjakan'Andriamanitra izany na antsoina ihany koa hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tsy inona akory fa ny fanamafisana indrindra ny herin'Andriamanitra amin'ny asa rehetra. Fanamafisana ny herin'Andriamanitra amin'ny asany rehetra. Maneho ny fiandranan'Andriamanitra amin'kery ihany koa izany fanjakan'Andriamanitra izany. Koa ny fanehoan'Andriamanitra ny heriny dia mahatonga ny fanjakany devoly ampiasa ny fomba fanarana ihany koa. Satria nahoana? Izany fanjakan'Andriamanitra izany dia Andriamanitra no manjaka ao. Ary rehefa manjaka ao Andriamanitra dia tezitra ny devoly manao izay tiany atao izy. Araka ny hitantsika ao amin'ny Matteo 4:7 dia ny amin'ny nankany devoly fanahy an'i Jesosy ka nitenena tamin'i Jesosy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno ho tonga mofo ireto vato ireto. Fantamantsy fa Jesosy Kristy ilay tompony fanjakana, ilay manana ny hery sy ny fanjakana ka tezitra izy ary maka fanahy an'i Jesosy. Tahaka izany ihany koa ny hitantsika ao amin'ny Marka 2:7-20. Raha azo mifanahy maloto ilay lehilahy anankiray dia ny antso mafika nanao hoe moa mifaninona akory izahay sy ianao ry Jesosy avy any Nazareta, avy andringana anay va ianao, fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao.
arak'izany ry havana dia mitaky andraikitra amintsika mpino ny fanjakan'Andriamanitra. Koa inona ary izany andraikitry ny mpino amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany? Andraikitry ny mpino ry havana ny maharitra amin'ny fikatsahana tsy tapaka ny fisehoan'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra. Mikatsaka tsy tapaka ny fanjakan'ny lanitra na ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra. Mikatsaka sy mangetaheta ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny heriny eo amin'ny fiainana manokana sy eo amin'ny fiangonana. Izany no ampotsihan'ny ten'Andriamanitra ho ataon'ny mpino mba ahafahany mitazona izany fanjakan'Andriamanitra izany, araka ny hitantsika eo amin'ny Mateo 5:10 sy ny 5:7. Fa ao amin'ny Mateo 5:12 dia mampafantatra bebe kokoa ny amin'ny toetry ny olona ao amin'ny fanjakana i Jesosy. Ambara ao fa ny fanjakan'Andriamanitra aussi izany dia rombain'ny olona izay manolo tena feno ka miala amin'ny fomba fanao izay feno fahotana, feno faharatsiana. Izany ry havana no tokony ataon'ny olona izay mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra dia ny miala amin'ny fomba fanao feno fahotana, miala amin'ny faharatsiana maro isan-karazany. Izany olona mandromaka ny fanjakan'Andriamanitra izany dia olona mitodika amin'ny Jesosy Kristy. Dia Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra sy lalam-pahamarinana, satria izy no lalana sy fiainana, izy no fahamarinana. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, na inona ary mety ho vokatra izany. Ny olona toy izany any dia mandrombaka ilay fanjakana amin'ny hery manontolo, ary izany no takiana amin'ny mpino. Izany hoe ny fahatsapana fanjakan'Andriamanitra miaraka amin'ny fitahiana rehetra dia mitaky fiezahana amin'ny olona, dia tsy inona fa ny finoana marisika. Dia ny finoana Jesosy Kristy izany ry havana no angatahana amin'ny olona, no takiana amin'ny olona raha miresaka ity fanjakan'Andriamanitra ity isika. Ary ady ara-panahy izany, satria ilay Satana dia tsy faly nohony amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Satana dia mikendry hanohitra izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ary izany raha teo no tanjony. Tsarovy ary fa raha mitory ny filazantsara isika dia izany fanjakan'Andriamanitra izany ihany koa no toritsika amin'ireo olona izay mbola tsy mahafantatra izany akory. Ary ny herin'Andriamanitra, ny fahefan'Andriamanitra no tsarovy fa efa mialoha lalana amin'ireny toerana alehantsika ireny. Amin'ny toerana hitoritsika filazantsara io dia efa mialohan'ny herin'Andriamanitra, ny fahefan'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia miasa manerana izao rehetra izao ary mialoha lalana ny olona izay irainy. Ary izay mandray ny teny entin'ny mpanompon'Andriamanitra dia mandray an'i Jesosy Kristy raha teo. Ny fanjakan'Andriamanitra ry havana dia tsarovy fa tsy natao ho an'ireo olona mivavaka mahalana na olona manao marimaritra iraisana eo anivon'izao tontolo izao, na ho an'ny olona manao atsirambina ny tenin'Andriamanitra, fa natao an'ny olona izay tena mangetaheta ny tenin'Andriamanitra, izay tena manana ny finoana ao anatiny ary miaina izany finoana izany tokoa eo amin'ny fiainany andavanandro. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, tsarovy fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika. Tiantsika hanatanteraka ny asany, koa hanambara tamintsika fa ny fiadanan'Andriamanitra no aoka ho tononintsika amin'ireny tokantrano izay anaovantsika ny asan'Andriamanitra ireny. Ary fanjakan'Andriamanitra ihany koa, satria izany no antoka andraisentsika ny fanjakan'ny Satana, ny fanjakan'ny devoly. Koa mila olona vonona hiara-miasa amin'Andriamanitra ary
ianao dia antsoiny ho mpiara-miasa aminy, koa aza lavinao ny fiantsony anao fa ekeo izany. Raha mijery ny soratra masina isika ry havana dia anisany olona fakataka ao amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra, nanao zava-dehibe ny asan'Andriamanitra ary nankala ny ratsy i Josefa. Izy dia nanatanteraka tsaka sandavany ny andraikitra nankinina taminy ary tsy nanota tamin'Andriamanitra izy na dia nisy aza ny fakapanahy izay niatra taminy. Hitantsika izany ao amin'ny Genesis 7:30. Ary izay ny amin'ny lehilahy izay azo ambara fa azo alay tahaka raha ao amin'ny testamenta taloha no jerena, ary raha aty amin'ny testamenta vaovao dia azo alay tahaka i Paoly. I Paoly izay nanatanteraka ny asan'Andriamanitra, na inona zava-tsarotra lalovany sy ny diavana teo amin'izany fanatanterahana izany asa izany, dia vonona mandrakariva izy. Tena hoe ny anao ny asan'Andriamanitra no tao anatiny ary dia nahatanteraka izany tokoa izy. Izany ihany koa ry havana, lehilahy tahaka izany no andrasan'Andriamanitra, no antsoin'Andriamanitra hanatanteraka ny asany. Koa miantso antsika ny tenin'Andriamanitra mba amaly ny fiantsoan'Andriamanitra isika. Fa raha ny vehivavy dia marobe ihany koa ireo azo alay tahaka. Hitantsika ao amin'ny testamenta taloha i Debora izay hitantsika ao amin'ny Mpitsara 7:7 sy i Estera izay hitantsika ao amin'ny Estera 7:9. I Estera izay nanana herim-po ka nahavontiny jiosy maro. I Estera izay nety nanao viveriny ainy amonjy ny hafa. Fa raha voalaza ry havana ireny anaran'olona ireny dia tsarovy fa i Jesosy Kristy irery ihany no tena azontsika alay tahaka. Tsy nanatanteraka ny asany izy na sitrapony, fa ny sitrapon'Andriamanitra irery ihany no notanterahany. Araka izany ry havana, raha ny soratra masina no jerena dia aoka isika rehetra izao anao tahaka ny Josefa. Ny lehilahy rehetra ao amin'ny mpiasa fahasalamana dia anao tahaka ny Josefa, azoto hanatanteraka ny asan'Andriamanitra, satria raha nanatanteraka ny asan'Andriamanitra izy dia nomba azy Andriamanitra tamin'izany asa nataony izany, ary dia nambinin'Andriamanitra izay rehetra nataony. Hitantsika ao amin'ny Genesis 7:30 izany. Ho antsika vehivavy amin'ny mpiasa fahasalamana indray dia azontsika ilay tahaka i Estera izay voalaza teo. Nanao viveriny ainy izy amonjy ny hafa. Ho antsika rehetra fiangonana ihany koa izany, satria isika rehetra izao no lehilahy sy vehivavy izay natsoin'Andriamanitra ho mpiara-miasa aminy. Eto am-pamaranana ary raha tsy haivina nambarany ten'Andriamanitra tamintsika dia ny hoe Andriamanitra no manendry sy maneraka amin'ny mpanompony hanao ny asany. Izy Andriamanitra no manome toro-hevitra sy toro-lalana ho an'ny olona izay rainy, dia ny hanonona fiadanana ho an'ny olona, ho an'ny tokantrano izay mandray azy, ary hitory ihany koa ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ny fanjakan'Andriamanitra izay anjakan'ny herin'Andriamanitra, anjakan'ny fahefan'Andriamanitra. Andriamanitra no manjaka ao amin'ny tokantrano izay mandray an'i Kristy ho tombo sy mpamonjy azy eo amin'ny fiainany. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra fa ho amintsika kosa izany teny izany. Amen. Misetra izany ten'Andriamanitra izany dia hivavaka isika. Nandreny afatra avy amin'ny vavan'ny manomponao izay Andriamanitra, afatra avy amin'ny teninao fa izahay dia mpiara-miasa aminao Andriamanitra amin'ny fitoriana ny filazantsara. Izahay dia valim-bavaka avy aminao Andriamanitra mba hijoro hitory ny filazantsara sy hitoriana izany filazantsara izany. Mazava ny afatra nomenao dia nitondrana fiadanana, hanonana ny fiadanana ho an'ny olonao izay mandray anao. Mazava ny afatra nomenao
dia niahatonga anay ho mpiara-miasa tokoa amin'Andriamanitra, hitory ny fanjakan'Andriamanitra mba handraisan'ny olona an' Jesosy Kristy. Indrisy anefa Tompo, fa sady tsy mitory zay no tsy mandray ny filazantsara, ary zany no tsapana eo amin'ny fiainanay ka hifonanay aminao. Raha mitory azy zay dia tsy toa tsy mitondra fiadanana izany toroteninay izany. Ny fijoronay amin'ny maha kristianina anay toa mamafy ady sy korotana fa tsy mamafy ny fiadanan'Andriamanitra. Ny filazanay ny filazantsara toa tsy filazantsara fa vaovao ratsy isak'izay ambaran'ny vavanay. Hifonanay aminao zany, ary raha mba nitoriana ny filazantsara zay dia tsy mandray akory zany filazantsara zany. Toa mendrika ho anay ny teny zay hataon'ny mpianatra rehefa vita ny toroteny, hoe na dia nivovoka amin'ny tongotray aza dia ahintsanay mba hiampanganareo. Mifona aminao zay Tompo, mifona aminao anisam-pianakaviana zay, mifona aminao zay fampanota tokoa. Ary ty fanompom-pivavahany ity dia nataonay angataha-pitahiana, angatahana famelan-keloka avy aminao Andriamanitra, mba tsy ho anisan'izay olona mandahanao zay ka ho lavinao, tsy ho anisan'izay olona mitandro ny ainay zay, manao ny ainay tsy ho zavatra, ary mametraka ny ainay ho lehibe noho ny finoanan'i Jesosy Kristy, ka ho very ny ainay maniry fatratra zay, olona voavonjy, olona mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsy avelanao anefa ny elokay tsy afaka mananteny zany zay. Koa izay rehetrareto hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny antitra sy votsivolo, avelao ny elokay noho ny amin'i Jesosy Kristy zay efa maty hamonjy anay, ary tonononay amin'ny vavaka mangina reo fahotana izay nataonay. Misy ny hitan'ny olona maso, fa misy izay tsy hitan'ny olona fa hitanao Andriamanitra. Indreto izay Tompo noho ny amin'izany fahotana izany, manao tahaka n'ilay mpamory hetra zay tsy samy andrandra ny lanitra akory, ary miteny aminao Andriamanitra hoe: Andriamanitra, mamindrafo aminay fampanoto zay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Jesus.
ren'andriamanitra zany fanolorantena sy fiekekelokitsika zany koa ho an'izay ny bebaka marina mitsangana aza matahotra andray an'izao teny n'andriamanitra zao ianao ary ho famelan-keloko ao anao zany fa hoy ny tompo andriamanitra ao fa na dia ny volondohanareo aza dia voisa avokoa ko aza matahotra fa mihoatra no nitsitsina maro ianareo ary amin'izany nazovonao anaiky aho enatrenin'ny olona dia ke kosa izy eo anatrenin'ny raiko izay any an-danitra izay mamonjy ny ainy no amery azy ary izay mamery ny ainy no ny amiko dia azo azy izay mandray anareo dia mandray ahy ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka izay mandray mpaminany satria mpaminany izy dia andray ny valim-pitian'ny mpaminany ary izay mandray olona marina satria olona marina izy dia andray ny valim-pitian'ny olona marina fa efa tonga ny zanak'olona hitady tsy hamonjy ny very ary anisan'izany zaso ianao izay ilazany ny tompo hoe aza matahotra anaka fa voavelany elokao ary afaka ny fahotanao aza manota intsony hatramin'izao amen sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen fiarahantsika manonona ny fanekempinona faefatra no hijorotsika vavolombelon'ny tompo miaraka amin'ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ka hifaharombonantsika ny manonona izany fanekempinona izany ny mpitarika no mamaky no manonona ny hatramin'ny hoe ny teny hoe fa isika kosa dia manonona ireo andinitsoratra masina izay votondro aorian'izany manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe amen. Petraka ny fiangonana mihira ny atokopira.
fifaliana indray ry havana malala no isaorantsika an'Andriamanitra noho ny amin'ity andro alady 20 ny volana jolay ity faly misaotra azy tsika fa no tahiny no asoaviny ary navelany eloko sika tamin'izao marain'izao dia mahita fifaliana tsy afaka ny faly sika raha tsy nomen'Andriamanitra izany fifaliana izany ary dia marina amintsika indray ny tenin'ny Paoly hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izaho indray mifalia koa dia ho faly lalandava ao amin'ny tompo isika menakavy arahabaintsika natratrity alady arahabaina manokana ny fikambanany mpiasan'ny fahasalamana izay nanokanany fiangonana ary nanokanan'Andriamanitra n'izao fotoana izao mba hitondranam-bavaka anareo fa manana andraikitra goavana ianareo amin'ny fiarahamonina manana andraikitra goavana ianareo eto amin'ny fiangonana ary hitanareo fa anomboka vita io vakansy io dia isy andraikitra lehibe ihany koa tsy maintsy horaisinareo eto amin'izao fiangonana misy atsika izao sy eo amin'ny tanàna misy atsika ka dia faly miarabanareo koa ny fiangonana faly miarabanareo ny sampana rehetra ny fikambanana rehetra eto amin'ny fiangonana mbola ho avy moa zany ka tsy afangarontsika loatra ny faharoa manaraka izany dia tononona ho antsika mianakavy ny fiadanany tompo fa raha andeha hiakatra ny an-danitra ny tompo dia hoy izy hoe fiadanana no avelako anareo ny fiadanako izy izy no omeko anareo tsy taka ny fanomeny zao tontolo izao no fanomeko anareo fomba ny tompony mizara n'io fiadanana io ary rehefa te handrefitsika hoe tena mpanompon'Andriamanitra tokoa ave tena mpanompon'Andriamanitra ave ny mpanompon'Andriamanitra dia mamafy fiadanana mamafy filaminana ny mpanompon'Andriamanitra dia mizara n'izany fiadanana izany ary zany tsy tokony ho adinontsika mihitsy zany eo amin'ny fiainana kristianina ka raha mba mifampiarabontsika ary zay no mahatonga ny voalazan'ny pastera teo hoe ny jiosy rehefa mifampiaraba dia izy hoe fiadanana ho anao zany hoe shalom zany ny fiaraban'ny jiosy ka amin'ity androany ity dia mba hifampiaraba koa sika zany matsiraindray ny tena tsy zavatra tsy mamisy eo amin'ny fiainana indraindray any amin'ny velan'ny fiangonana ary aty am-piangonana azy indray rehefa mifankahita dia mitakoritsika zavatra hafa fa tsy tena mizara fiadanana ka mba jereo ny olona akaikinao eo dia arabao ary teneno izy hoe fiadanana ho anao ary izay voaraba dia ho aminao koa zany ao ary ataovy amin'izay ary zany fiadanana ho anao ary ho aminao koa zany ary tsy atao tsenjery fotsiny zany fa hiainana mihitsy zany rehefa mameona amin'ny namana lazao aminy ny fiadanany tompo lazao aminy ny fiadanany tompo aseho amin'ny endrikao fa fiadanana no entinao ary ny fiadanan'i Jesosy Kristy ka dia mahireza ry havana malala ny tompo mbantsika rehetra dia raha lazaina zany hoe fiadanana ho anao dia ahoana valin'izay ho aminao koa zany dia ho amintsika rehetra ihany koa zany fiadanana zany andesika ry havana malala hiditra amin'ny fandarana manaraka dia ny fifampiarabana amin'ny fikambanana ny mpiasa ny fahasalamana asa mihira moa nareo ay tsy mihira mpiasa ny fahasalamana eny ary mahazo mihira nareo raha ohatra manaraka mianara hira manaraka ndao ary ianareo tompony andraikitra mpiasa ny fahasalamana no hiakatra ty amin'ny altary zao anao ny teny fiarabana ny fiangonana sy ny mombamomba anareo dia hitsangana ny fiangonana ao aoriana zany hiarabanareo raha voavita zany dia mihira ny atokopihira tompony anjara ndao ary solon'ilay hira tenen'ny 'ny ray aman-dreny ampitanana teo dia mangataka amin'ny mpiasa ny fahasalamana, dia mangataka ny fiadanana ho anao, dia ho aminao koa zany. Fiadanana ho anao ary ho aminao koa zany. Dia ho amintsika rehetra ihany koa zany fiadanana ho anao.
zay rehetra mpiasa amin'ny fahasalamana ato amin'ny fiangonana mba hitsangana. Mino fa tsy olory ihany mpiasa amin'ny fahasalamana fa misy any ampovoambony ihany. Tsy voatery hoe ho mpikambana daholo akory. Zao raha tompoko. Aleo hitsangana nga mandra-pavita an'ilay fanazavana kely. Hitsangana kely aloha azafady. Tsara hono ny tena verina ka dia mamera indreo koa manana antitra ozy manana trantra ozy ny tolo ka dia manonona ny fiadanana ho antsika mpianakavy ny finoana rehetra mpiasa amin'ny fahasalamana ary dia mihindrana ny tenin'ny anjely fa izay manao hoe ary aba rainao soavina ny tompo ao aminao. Amen. Dia miarahaba tokoa mpianakavy ny finoana rehetra izay tonga manatrika eto ary singanana amin'izany indrindra eto nolorana fisaorana ny ray aman-dreny mpitandrina ny brom-piangonana ary itsika mpianakavy finoana izay manotrona sy mitondram-bavaka ny amin'izao alady ny fahasalamana izao. Ny mpiasa amin'ny fahasalamana dia efa elaela no nijoroana sainga ny tsy dia mbola nazavaina tsy dia mbola fantatra loatra mba ny tena asany na misy mahafantatra ihany fa misy teniterikely zay fotsiny teneniko andininy anako fotsiny hoe voateraka tsisy hery raisireny no nijery 10 taona zavao vovoka ny filalao gambo izay ireo mbola milalao vovoka manoto tsy sanseo fa 10 taona androany napisy ny fikambana amin'ny fahasalamana zay matoky izahay fa samy tolonam-bavaka daholy na izahay ianareo ary tsodina zany ray aman-dreny mpitandrina hitolonam-bavaka mba afaka hankalana zaza amin'ny fotoana mamety azy. Ny mpiasa amin'ny fahasalamana dia tony fikambana rehetra amin'ny fiangonana manadidika andraikitra fa ny tena andraikitra zany dia ny miezaka ny ampitony eo amin'ny fanompona mba anana fahasalamana tanteraka ary zany no mahatonga an'ireo mpiasa ireo raha misy zaritra misanga dia misy mifamonjy ao ambadika eo. Saiko fa ohatran'ny dokotera an-tsangana zao tleo asa na inona ny antony izay no mba zavatra tsara. Ialany tsiny fa raha somary miraikitra ny lelako fa nisy mpanafatrany ny ala. Izay zany no tiana ho ambara amintsika hoe ny antony sy ny mpiasa amin'ny fahasalamana dia miezaka misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina nampahatsiary fa hoe afaka ny fotoanany vakansy na hony dia anome adidy mavesatranay izy vonona izay tompoko ary izay indrindra tamin'ny nanangana azy dia hoe misy zavatra tsika ho atsangana fa ohatra ny nankatsika na mpanentana na ny filoha na mpikambana indrindra fa tao amin'ny brom-piangonana fa nisy le tarikety hoe centre socio-culturel na sika ho atsangana teto asana hozay ihany le toeny le asa mavesatra omen'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny brom-piangonana sy nareo mpiara-mivavaka na zavatra hafa fa ho apetraka amin'ny tompo fananterahana zay omenareo anay. Eto dia mafisina ilay teny novakina teo hoe be ny vokatra fampiasa amin'ny vitsy raha dinihana zany zao hoe nitsangatsangana eny tena misaotra ny tompo fa marotsika ato dia manentana antsika mba hanatevina fa tsy mampisento venareo mahitana vitsykely ireo ary raha ohatra ka tsy ho tonga eo ary ianareo dia mampatonga ny fotoana hoe fiasana dia manatena izay ny fidivinareo. Zay angamba no ela fa ela tsy adikavy navan'le izy fa tony fikambahana rehetra dia manadidy fa mifonona teranasa zava-poana kindreto mipiasa amin'ny fahasalamana manateraka ny adidy sandraika izay fanekena tamin'izany dia manolotra ny tsangam-bato fanasana tanana ny tsangam-bato roetsy ariary ary asa fanorenana 5 alina ariary. Tsy mahazo mipera atsika misaora tompoko.
sakantsika fiangonana ry havana hivavaka ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana. Misaotra anao zay tompo fa manana zao fikambanana zao ny fiangonanao mba hijoro vavolombelonao eo amin'ny fitoriana ny filazantsara. Anisan'ny baikonao amin'ny mpitoro filazantsara ny hoe sitrano ny marary, ary misaotra anao zay fa misy an'izao fikambanana zao ahafahan'ny fiangonana manatanteraka zany teninao zany, koa dia ampaherezo amin'ny fanahinao, ampiombony saina fosy fanahy eo anatrenao, ary ataovy mahery sy matanjaka ity fikambanana ity ho vavolombelon' Jesosy Kristy, tsy amin'ny teny ihany ny fitoriana filazantsara fa amin'ny asa ihany koa, dia ho mahery amin'ny teny sy ny asany reto mpanomponao reto ary ho tahinao mandra-piavinao. Misaotra tompo. Amen. Petraka ny fiangonana. Araka izany dia misaotra an'Andriamanitra tsika ry havana fa nahatratra ity fotoana ity ianareo fikambanana ny mpiasan'ny fahasalamana, koa dia miaraba anareo amin'ny anaran'ny tompo izay nahatratra ihany koa ny 10 taona hijoroany zany fikambanana mahafinaritra kanefa be adidy zany. Efa voalazako teo amin'ny tonom-bavaka ny hoe ny hoe sitrano ny marary dia anisan'ny mission antsika fiangonana zany, isan'ny asantsika fiangonana zany, manasitrana ny marary asan'ny fiangonana zany. Ary zay no mahatonga ny hoe rehefa misy fiangonana mitsangana dia matetika mitsangana eo ny sekoly satria asa fanabeazana ny asa fiangonana, ary mitsangana eo koa ny dispensaire, ary atenaina fa mbola isy tsy hoe fanantenana mbola ho lavitra akory zany, fa atenaina fa isy eto amin'ity fiangonana ity zany dispensaire zany na toeram-pitsaboana azahoan'ny olona mitsabo tena ary azahoantsika mijoro vavolombelona amin'ny asan'ny tompo. Tenaiko fa ho vonina ho amin'izany isika rehefa tonga ny fotoana zay andrahan'ny tombontsika amin'izany. Marina amintsika koa mantsy ny tenin'ny tompo hoe be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy, be ny marary fa ny mpiasa ny vitsy, ny mpitsabo ny vitsy. Betsaka ny olona marary zao betsaka ny olona zay tsy afaka mitsabo tena ara-dalàna, betsaka ny olona zay tsy sa manatona toeram-pitsaboana satria tsy manam-bola, tsy manam-panafody, tsy manana hoety manana amin'izany na dia ny fresy ny sarandalana zay mety efa hiakatra 500 ariary atoato, dia tsy hananany olona rehefa mokany amin'ny toeram-pitsaboana izy na dia atao hoe maimaipoana azy zany koa dia mba tsy marina amintsika zany ry havana malala fa mba na dia be aza ny marary dia ho be koa ny mpitsabo amin'ny alalanareo fikambanana ny mpiasan'ny fahasalamana, ka dia mampahery anareo zay ry havana. Ary zany no mission tian'ny fiangonana mpanaovina anareo hoe fijoroana vavolombelona ny tompo amin'ny alalan'ny fitsaboana ny olona, ny fijerena ny olona, ny fitandrona, ny fampianarana ny olona, ny fahasalamana. Tsy onona ty am-piangonana ihany tsika fa tsika kristianina moa raha vary marina dia tsoriahan'ny fivavahana hafa reny olona reny, ka na dia tsy te hoany aza dia lasa mandeha any amin'ireny fivavahana zay tsy fantan'ireny akory ny olona, ka manjary diso finoana, manjary sahirantsika rehefa avy eo hoe ahoana ny amerenan'ireny olona ireny aty amin'ny fiangonana. Ka dia mahereza ry havana ny tompo momba anareo ny mpiasan'ny fahasalamana moa tsy dia hoe miresaka betsaka fa ny fitsaboana, ny fitiavana ny marary, ny fikarakarana an'ireny, fampianarana ny olona, ny fahasalamana no zava-dehibe. Nafinaritra zay no amaranako ny teniko, nafinaritra ny nahita atao anatin'ny voan'ity fandarana ity, taorinan'ny fandarana zany manana fandarana daholo tsika ve? Iza manana takandy? Manana maromaro tsika jereo ambadika eo fa misy an'le hoe fampianarana, dia mahafinaritra io ao amin'ny faharoa amin'ny fampianarana io ny andalana faharoa dia hoe mifoka rivotra eo amin'ny 20 litatra isan'andro sika mpiazany eo, dia atenaina fa sady mifoka rivotritsika 20 litatra isan'andro fa rivotra iainantsika mihoatra ny 10 litatra isan'andro koa ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra satria rivotra iainan'ny fikambanana ty amin'ny fiangonana zany. Ka dia mampahery ry havana, misaotra anareo amin'ny fahatsaran'ny fiarahantsika miasa satria hatramin'izay na dia mbola samy vahiny sy mpivahiny eo ihany azitsika amin'ny lafin'ny fiaramiasa dia mahafinaritra avy hatrany ny fiaramiasa, tsy misy ny olana fa tenaina fa betsaka ny zavatra azo raha manao eto amin'ity fiangonana ity. Ka dia raiso ny tananay fiadanany tompo aminareo.
dia misaotrany amin'ilay fanohanana ny tsangambato sy fanohanana ny asa izay tanterahana eto amin'ny fiangonana. Pira izao ny atoko-pira ao aorian'izany tsika no miditra amin'ny antsoina hoe asan'Andriamanitra. tonga eo amin'ny filazana ny raharaha-mpiangonana resika izao. Dia faly mbola manatitra ny fiarabana ho antsika mpianakavin'ny finoana amin'izao alahady fa 4 ny volana Jolay izao. Manatitra ihany koa ny fiarabana ho anareo fikambanan'ny fahasalamana amin'izao alahady izay tondranam-bavaka anareo izao dia mahireza indrindra amin'ny asa sy ny fanompona izay efa nividianan'ny tompo anareo eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Nefitsika Ambohinambo fiderahana dia ny mpitandrina ao amin'izany fitandremana izany dia anao ny fankalazana ny 20 taona na mpitandrina azy dia ny mpitandrina Rakoto Arvony Arvelo Davidson izay ho tanterahana amin'ny alakamisy 20 Jolay amin'ny 7 sasany maraina.
Amin'ity taona ity dia efa fantatsika fa misy an'ilay mariazy sy batisa faobe izay tanterahany fiangonana amin'ny alalan'ny sampana fifoazana dia raha hariva amin'ny roa sasany ho an'izay tsy tonga eto fa misy mahafantatra izy hoe na ny fianakaviany hoe atao ao anatin'izany mariazy sy batisa faobe zany dia mba hatsoina ho tonga eto amin'ny fiangonana raha hariva amin'ny roa sasany avokoa izy ireo. Dia amin'ny efatrora indray ny sampana fifoazana rehetra indray no antsoina raha hariva amin'ny efatrora. Zay zany misy andreo fiantsoana anankiroa ireo ny an'ny sampana fifoazana. Ny Dorcas dia mba mijanona mivory rehefa mirava ny fanompom-pivavahana, misy vaovao izay fampizarana. Ny fikambanan'ny diakona sy ny olona dia mba mijanona ihany koa izay le andeha ho any amin'ny fiaonam-be amin'ny talata ho avy izao. Mba mijanona sika anao ny fandaminana ho amin'izay fandehanana izay. Ny AFF dia mivarotra an'ity autocollant ity eto an-tanako ity R$10 ny ray sary ny fiangonana izy ity. Dia manentana antsika mpianakavin'ny finoana mba handray anjara amin'izany fividianana ty autocollant. Sady anisan'ny fitoriana koa satria dia fantatsika fa ny AFF tsy mba afaka hoe mitady vola hoe anao opération zao na hivarotra sakafo zao tsy afaka manao an'izany ny AFF fa anisan'ny tsy maintsy misy zavatra misy fitoriana ao atao raha hoe misy fitadiavam-bola ao atao dia izay zany ao anatin'izay ty varotra autocollant izay ataondrareo ty mba anampiana ny fanomanana ny fiaonam-be any Fennerie Veste zany dia entanisika mba handray anjara ho amin'izany. Sary fiangonana izy ty afaka apetakitsika any amin'ny trano, eny amin'ny fiara eny, fa ty aloha tsy afaka apetaka amin'ny akanjo angamba, tsy mety amin'ny akanjo ty. Fa afaka mandray anjara sika atao amin'ny aty baiboly firana tahaka an'izany mety avokoa. Dia raha toandro amin'ny ray sasany mbola manohy an'ilay tafika masina anatiny ny AFF dia mahatonga eto am-piangonana avokoa zany amin'ny ray sasany anohy an'ilay tafika masina anatiny eny Ambodiady. Araky ny fandaharam-potoana ny fiangonana izay mbola tazoma mandraka ankehitriny alahady fandraisana ny volana hoy isika anatanteraka ny alahady ny mpitandrina. Tondranam-bavaka ny mpitandrina sy ny ankohonany dia tahaka ny efa fanaontsika mahazatra dia efa misy ny valopy izay efa nozaraina tamintsika izay mbola tsy manana dia afaka maka izany zany valopy amin'ny alahady ny mpitandrina izany. Mbola manentana ihany tsika ihany koa ny amin'ilay valopy amin'ilay rakitra vata iny marina fa mbola lavidavitra ny fotoana izay hoe anaterana azy ireny fa mampatsiahy antsika hatrany ny amin'ny famerenana iny valopy rakitra vata iny. Araka nefa nambara tamintsika dia vita soa tsara ny famaranana ny fianarana izay nataon'ny mpitandrina stagiaire teto amintsika vita tamin'ny talata teo ny lahatsoratra famaranana nataony teny amin'ny faculté Ambatonakanga. Dia misaotra antsika izy misaotra amin'ny fiangonana tamin'ny fanohanana izay nataontsika tamin'izany tamin'ny fitondranam-bavaka dia maneho fisaorana ny mpitandrina vady sy ny fiangonana manontolo ihany koa tamin'ny fanatrehana sy ny fanohanana tamin'ny lafiny maro. Dia Andriamanitra tsy mba tsy marina ka nadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo voninahitry ny anarany. Dia mifampitohy amin'izay ihany dia amin'ny alahady 1 Jolay ho avy izao ny famoahana azy ireo eny Antsahamanitra amin'ny roa sasany tolakandro. Dia mbola manasa antsika mpianakavin'ny finoana ihany koa mba hanatrika izany famoahana ny mpitandrina izay teto amintsika izay. Niara-ny asa azo atao hoe tena niara-ny asa betsaka tamintsika izany mpitandrina izany
dia manentana antsika amin'ny fanatrehana izay famoahana izay. Raha mpisarona sy voady avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra tsy mitondra anarana manolotra vola 40 000 ariary 20 000 ariary ho an'ny Ramatotely mianaka 20 000 ariary ho an'ny Atokopira Maintomilaly mangataka ny hira Maintomilaly Tafiodrivotra. Fisaorana avy amin'ny faly sy narindra noho ny fahavitan'ny raharaha ny fanambadian'izy ireo manolotra vola 100 000 ariary ho an'ny mpitandrina 50 000 ariary, fiangonana 25 000 ariary, Atokopira Maintomilaly 25 000 ariary mangataka ny hira Maintomilaly ho tahina ianao. Misaoran'i Jehovah ny fanahiko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina, misaoran'Andriamanitra noho ny nahafahan'ny zanakay CEPSIGEM manolotra vola 110 000 ariary, mpitandrina 20 000 ariary, ho an'ny mpitandrina anankiray 10 000 ariary. Izy moa zany tsy ataontsika hoe mizatra raha tsony fa mpitandrina izy zao dia ho Andramatoa 10 000 ariary, Sampana Tanora Kristianina 10 000 ariary, Sekolalady 10 000 ariary ary ho an'ny W 50 000 ariary. Ianao Jehova ho no hitokiko manolotra vola 200 000 ariary, ho andray amanay mpitandrina 40 000 ariary, ho an'ny mpitandrina ray 40 000 ariary, ho Andramatoa 40 000 ariary, Tany Ketsa 40 000 ariary ary ho an'ny zanaky ny fifoazana 40 000 ariary. Mangataka vavaka mba ho fisaorana noho ny fahasoavana izay noraisina feno tamin'Andriamanitra. Fisaorana lehibe tokoa no atolotra an'Andriamanitra izay nampaharitra ny famindrapony ka tratrako le 520 taonako manolotra vola 35 000 ariary ho amin'ny Tsangambato dia mangataka vavaka mba hitombo finoana, hitombo amin'ny finoana. Amin'ny alahady isika raha ny fandaram-potoana dia ilay efa nambara tamintsika hoe rehefa misy ny alahady 5 dia ny alahady faefatra anaovantsika fivorian'ny mpandray fotsiny, fa ny fahadimy fanomanam-panahy kanefa mbola maromaro ny fotoana izay mbola hovonjena dia atambatritsika amin'ny alahady any izay fivorian'ny mpandray fanasan'ny tompo sy ny fanomanam-panahy izay dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.
ity vavaka ataontsika ity dia vavaka ho an'ireo nanao ny voady sy rakim-pisaorana sady vavaka fangatahana. Miomanao amin'izany tsika hivavaka sika. Tianonona tonom-bavaka eto anatrehanao indray zahay ry tompo. Misaotra andreo fa fahafahana omenao anay zany. Fahalalahana nomenao Andriamanitra anay zany. Raha mpanomponao marina tokoa zay ka i Jesosy Kristy ny ao anatinay dia afaka mangataka zay irin'ny fonay zay. Afaka miaino anay ianao ary mamaly ny fivavaka ianao amin'ny fotoana zay tenendrinao Andriamanitra. Reto zay misaotra ho an'reto mpanomponao reto, miara-misaotra n'Andriamanitra amin'izy ireo zay noho ny fahasoavana sy ny fitahiana rehetra zay efa natobaka ao teo amin'ny fiainany. Zay tsaroan'ny mpanomponao ka hisaorana ianao araka ny teninao raha teo zany. Mankasitraka anao noho ny amin'ireo fitahiana nomen'Andriamanitra ny mpanompony. Nankaray amin'izany ny fahavitan'ny fanamasinana ny fanambadiana. Isaorana ianao zany tompo, ho tokantrano sambatra ny tokantrano ireny mpanomponao ireny. Ao koa ny nahatsiaro fa nandray fahasoavana manokana avy tamin'Andriamanitra atobaka ao amin'ny fiainan'ireny mpanomponao ireny aneny fahasoavanao ka tsy hanan-java-mahory izy. Ao no misaotra anao fa afaka ny fanadinana CEPE sy ny 6e ny zanany. Tompo, misaotra hoe fa valim-bavaka omen'Andriamanitra any ary matoky izay fa hisontrotra hatrany ny fahaizan'izany zaza zany. Ary mangataka aminao zay mba ho tahinao hitompo saina tena sy fanahy ao anatrehanao izy. Ao ny mpanomponao izay mahatsiaro an'Andriamanitra noho ny tsingerin-taona fa 550 ny taonany. Tombonandro nomenao Andriamanitra any ka hisaorana anao ary mbola angatahana hitombony ny fahalalànanao ao ny mpanomponao, hitombony ny finoananao, hitoetra tsara amin'ny finoana marina an' Jesosy Kristy ka hiaina ny fiainan'ny mino an' Jesosy Kristy zany mpanomponao zany. Ireo mpanomponao sisa zay nilaza tsotra hoe fahasoavanao no efa niraisiny dia mbola ho tahinao hatrany ane. Ary iseho ny voninahitra ao Andriamanitra, ho Andriamanitra mpiainy vavaka tokoa ianao amin'ny fiainan'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Ka raha misy mampahory dia ianao no hamonjy. Raha misy mahafaly ianao no ameny ny fifaliana. Ary nreto koa zay olonao mivavaka aminao zay, mangataka aminao tompo, ny ampahirezanao anay tsiraray avy, ny ahatonga anay ho mpitondra fiadanana ho an'ny rahalahinay, ho an'ny rahavavinay, ho an'ny mpiara-mivavaka aminay, ho an'ny mpiara-belona aminay, ka ho marina aminay tokoa fa avy ato amin'ity fiangonana Salema vaovao ity zay, fiangonana mitondra fiadanana satria Jesosy Kristy no miasa ao amin'ny fiangonana. Ary ny olona tsiraray avy dia olona mpitondra fiadanana. Tompo, amarino zany ary miasa mahery eo aminay mba ho tahaka izany tokoa zay, fa tsy olo-kafa tsy fantatry ny filazantsara, mba tsy olo-kafa tsy fantatry Jesosy Kristy ka na miasa ho azy aza rehefa tonga ny fotoana dia hiteny ianao hoe sanatria, hiteny aminay ianao hoe tsy fantatra akory ianao. Tompo, aza io zany ane. Vavaka aminao zay ho an'izao vahoaka anao zao, bataio ny olonao rehetra zay manam-panindriana eo anatrehanao Andriamanitra. Ny tonom-bavaka izy ireo, ny tonom-bavaka irehetra tonononay amin'ny finoana marina an' Jesosy Kristy, hanononanay izay iriny ny fonay, izay angatahanay ho an'ny ankonanay, ho an'ny tenanay. Eny na dia izay hitranga eo amin'ny fiainanay raha ampitso aza dia angatahanay aminao Andriamanitra zany. Koa mieno vavaka tompo, tsy noho ny aminay anefa fa noho ny amin'i Jesosy Kristy. Tsy noho ny vavaka ataonay na ny hatsarany zany, tsy noho izay zay mihevitra fa mpivavaka tokoa zay, fa noho ny amin'ny famindram-pon'i Jesosy Kristy zay mamonjy anay amin'ny fahalemenay rehetra. Tompo, mieno zao vavaka mangina ataon'ny mpanomponao zao.
zany no tonombavaka itompo entina eo anatrehanao zany ary ataonay amin'ny finoana dia mangataka kosa ho an'izao fiangonanao zao ireo ny asa miandry anay rehetra nefa vita isaorana ianao ny be mbola tsy vita ary ho atao dia angatahanay aminao Andriamanitra zany anao ny fiangonana tompo aroka ianao no hiay azy oka ianao ny asa mahery eo amin'izao fiangonana izao ka tsy asa hifaninanana ny asan'ny fiangonana fa asa hanehoana ny finoana marina an' Jesosy Kristy tsy asa izay atao amin'ny herin'ny vola eo ampelantanana na ny habeny zany na ny akeliny zany fa asa atao amin'ny finoana marina an'ilay efa niantso anay ka nahatoy izao anay vavaka aminao zay ho an'ny firenenay tompo jereo ny firenenay amin'ndrao fony vahoaka malagasy sy ny mpitondra azy vavaka aminao zay ho an'ny Efijekemy zay hiatrika tsy ho elany synodina lehibe fantatrao ny asan'ny Satana ao anatin'ireny fivoriana ataon'ny fiangonana ireny koa ho mpitondra fandriampahalemana ane zay ho mpitondra fiadanana ao amin'izany Efijekemy zany dia mba tahio ny fiangonanao manomboka any amin'ny filohan'ny Efijekemy makatra aty amin'ny fitandremana hatramin'ny ankizy madinika zay mianatra sekoly alahady tompo matoky anao zay fa eo an-tananao izao fiangonanao izao ary tsy matahotra zay fa matoky lalandava fa raha ianao ny miasa iza moa ny mahasaka an'izany ary raha ianao ny momba anay iza no atohitra anay matoky ny fomba anao zay ary tsy mitoky afa-tsy zany zay tompo no ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay zany vavaka zany sady hanononanay indray lay vavaka tsara indrindra nampianariny anay manao hoe raha inay o zay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ny ety an-tany ho taky ny any an-danitra meo anay an'io zay anasahaza ao anay ary mamelany elokay taky ny namelanay zay ny eloka taminay aza mitona anay amin'ny fakapanafa manafahanay amindratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen tanderahany tompo aminao zany valimbavaka zany a atoloro ny tenanao fanatitra velona sitrak'Andriamanitra avao zindray ny fanolorantena dia tokompira no mifanentana amintsika ao anatin'izany rehefa vita zany dia ny fanolorana andrakitra ny hira 576 andiny voalohany a no fanolorana ny fanomezana
fitsarana fiangonana anolotra ny fanomezana. Andesikaravana malala maraparana zao fotoana zao fa milohan'ny amarana tanteraka amin'ny fotoana dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra vita nahazo tsodrano sy fanamasinany fanambadinany ny tokantranony tanora anankiroa teto amin'ny fiangonana. Ataontsika ny hira fanampilarana fahatelopolo ny andininy voalohany ao anatin'izany dia hitsangana izy mivady ho raisin'ny fiangonana tanana ary rehefa vita izany dia ny feon'ny zava-maneno no anaovana ny rakim-pahasoavana ny rakim-pitahiana izay ny rakim-pisaorana izay isaoran'ny mpanompon'Andriamanitra noho ny fahavitan'ny mariasy. Ny fanamasinana sy ny fitsofandrano ny fanambadiany reto zanakitsika reto dia andeha isika hivavaka ho an'izao tokantrano vaovao izao. Hivavaka isika, mivavaka aminao zay ho an'izao tokantrano vaovao zao tompo. Fantatray fa tsy misy zavatra mety izotra arak'izay tokony ho izy raha tsy ao ianao. Tsy misy ezaka izay anatenana vokatra raha tsy ao ianao. Tsy misy tokantrano izay mijoro tsara amin'ny fifankatiavana raha tsy ao ianao. Ko mangataka aminao zay efa napetraka teo an-tananao ity tokantrano ity. Ko aoka ho ao amin'ny tokantranon'izy mivady ianao, ampiorina tsara ny finoany ary hanome izay irin'ny fony ho azy mamin'ny zanany. Ho tahinao anie zao tokantrano zao tompo, ho tokantrano tena manana n'Andriamanitra, ho velona amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Izy mba amin'ny zanany ary ahitany zafiny anie izy araka ny tsodranonao. Misaotra tompo. Amen. Arak'izany dia miarabanareo zay amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tompontsika ary amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo izy mivady
dia ianareo ifaly ny aina Kenny Rollins sy raha ary volasoana rindra lidera ny fiangonana sy ny sampana velona rehetra ary fikambanana eto amin'ny fiangonana Salemo vaovao 67 hectara dia faly miaraba anareo mivady tamin'ny fanatanterahany fanamasinana ny fanambadianareo teto amin'ny fiangonana Omaly dia manolotra ity tenin'Andriamanitra ity ho anareo zay sady mitsodrano ny tokantranonareo aritra hatramin'ny farany ianareo ary ho tokantrano feno fitahiana tokantrano irin'olona fa tsy haniry olona tokantranonareo satria manana an Jesosy Kristy ianareo dia amin'ny anaran'ny fiangonana no andraisako ny tananareo tsika fiangonana izay hitsangana mba handray tanana azy ireo isika menakavy dia raisiko ny tananareo ary atolotra anareo ty tenin'Andriamanitra ty ampiasaina ny tenin'Andriamanitra ampiasaina eo amin'ny fiainana iainana izany tenin'Andriamanitra zany efa felona tsy mahery ny tenin'Andriamanitra mahireza petraka ny fiangonana ao anatin'izao no anaovana ny araky mpisaorana araky nefa fanaontsika rehefa misy fahasoavana raisina tahaka izany feony zava-maneno no atao andeha marana izao fampovavana izao sika ny hira voalahatra mialohan'ny tsodrano ary aorian'ny tsodrano dia ny andininy faharoa amin'ny hira voalahatra tsangana isika raiso amin'ny finoana sy ny fanantenana ny tsodrano izay tononona ho anareo amin'ny anaran'ny tompontsika fiadanana ne ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo ny fahasoavana ne ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina amen
mipetraka isika mivavaka mangina fisaorana ny tompo. Ho anao Andriamanitra irery any ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Raha fisoa antsika rehetra ary mampatsiary mandrakariva hoe rehefa latsinainy maraina sy sabotsy maraina dia misy ny fampivavahana eto amin'ny fiangonana ka dia manasa antsika hanatrika ireny.